Eny amin'ny laky arivo ny afomanga amin'ny enina amby roapolo jona hatao eny amin'ny laky arivo ny afomanga lehibe ho marika ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny io enina amby roapolo jona dimy amby roapolo sy roa arivo io. Hiavaka ihany koa ny fetim-pirenena amin'ity satria hisy tsangam-bato lehibe ho marika ny fahadimy amby enimpolo taona ny fahaleovantena. Tena tsara vintana no tsara vintana ary sady ambininy moa ity laky arivo ity satria voavita izy anisan'ny paradisa kely ny Antananarivo ary andray izany afomanga izany amin'ny androny enina amby roapolo jona dimy amby roapolo sy roa arivo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana ary tsy miova abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety aloha izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia dia handray anjara amin'ny fifaninanana tanàna madio sy mahate onina. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia fafito may dimy amby roapolo sy roa arivo lasa teo fa ho tanterahana manerana ireo faritra efatra amby roapolo ao a Madagasikara ny fifaninanana fanadiovana sy ny fanatsarana isaky ny renivohim-paritany. Tsy diso anjara amin'izany ny faritra Sofia amin'ny alalan'ny kominina ambonivohitra Antsohihy izay efa nanambara ny fahavononany amin'ny faninanana ary handrobaka ny laharana voalohany ao a Madagasikara. Efa nisy raha teo ny fikoanan-doha sy ny dinikasa ny raha ny herivelona rehetra ao amin'ny faritra amin'ny fanatanterahana izany. Manoloana izany moa dia miantso ny vahoaka rehetra hanaraka ireo lamina sy fepetra ho raisina mba hanatratrarana ny tanjona dia ny tanànan'ny Antsohihy madio sy mahate onina ny governoran'ny faritra Sofia tsy iza moa izany fa jeneraly Lilson. Raha araka ny voalazan'izy ireo hatrany moa dia mety hisy araka izany ny fanadiovana sy ny fanesorana ny korontana feno loto sy ny olona mivarotra ao anaty jardin izay miisa roa ao anatin'ny Hauteville ankaikin'ny BNI sy BFV ary ireo mpivarotra sy ireo manao hetsika anaty lalana sy anatin'ny lalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra mba hisiany fahadiovana sy ny filaminan'ny tanàna. Ankoatran ireo izay efa voalaza moa dia hisy ihany koa ny fanadiovana faobe sy iraisana isam-pokotany ho fiatrehana ny fetim-pirenena enina amby roapolo jona dimy amby roapolo sy roa arivo. Izany moa ny zava-misy eny amin'iny renivohitra ny faritra Sofia iny tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Resaka mikasika Siria moa isika ilay misy Madagasikara amin'ny ity manaraka ity. Maro ny tsy tia ary nankalaina sy notsaritsaraina aho tamina misy Madagasikara ahy hoy ity Siria ity tao anatin'ny lahateny izay nataony raha nandray fitenenana tamin'ny teny anglisy izy. Na dia eo aza izany rehetra izany hoy Siria dia tonga eto aho anefa amin'ny mahalidera ahy ary mirehareha ahafahana ataoko ilay izy. Ary reharehako ihany koa ny misy mondi izay nandray aho hoy izy hatrany. Ny fiarovana ireo varira moa no loha hevitra amin'ny bureau hyperpose izay nosafidiny amin'ny izao fifaninanana misy mondi atrehiny izao. Nambarany tamin'izany fa iharany fanavakavahana hatramin'ny famonoana ireo olona varira ireo ao a Madagasikara. Nilaza moa ity tovavy ity ny hoe tsy rariny izany ary tonga eto aho ampiasa ny feoko amin'ny mampitondra teny sy hitondra izany zava-misy any a Madagasikara izany. Mila arovana ny zazavarira izay voahelikilika eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy manantsiny izy reny na inona ny antony hoy Siria ary tonga eto aho ankehitriny ka nahafatra dia ny hoe ndeha harovantsika ireo ankizy tsirairay maneran-tany na inona ny volonkodiny. Tsara ho marina foana moa fa tamin'ny teny anglisy hatrany no nanambarany ireo rehetra izay nolazainy ireo. Ity misy Madagasikara ity moa dia anisan'ny tena be mpanakihana indrindra izao izy nisandratra ary nanjary reharehan'ny malagasy ao anatin'ny tambanjotra antserasera. Nilazaintsika mba ho voazara moa ny mikasika aniny misy Madagasikara iny fandeha risika hijery kely ity zavatra
sadaikatra izay niseho tany La Frantsa ity. Izy ity moa dia raim-pianakaviana nanosika ny zanany teo amin'ny tetezana ary voaeloka higada 20 taona an-tranomaizina. Raim-pianakaviana iray no voaeloko ny fitsarana tao Loire Atlantika higada 20 taona an-tranomaizina ny alatsinainy 7 May lasa teo noho ny famonoany ny zanany vavy 12 taona. Ity farany izay voalaza fa natosiky io lehilahy io teo amin'ny tetezany Saint-Nazaire izay mirefy 80 metatra ny hahavony tamin'ny iny volana Jona 2024 iny. Nandritra ny fitsarana an'ity raim-pianakaviana ity moa dia nandahatra amin'ny farany ny fiampangana azy moa ilay raim-pianakaviana ary nilaza izy fa saika hitazona an'ilay zanany latsaka tamin'ny io fotoana io saingy no lavy ny fitsarana izany. Voalaza ihany koa fa nisy vavolombelona nahita maso ny nanipazany an'ilay zazavavy tao anatin'ny rano ka izao nahazo sazy 20 taona an-tranomaizina izao ilay lehilahy raim-pianakaviana. Rehefa nivoaka moa io didy sy vaovao io dia be dia be amin'ireo mpaneho hevitra izay nilazany hoe sabotra heritreretina ary sabotra hinona ny lehilahy amin'ny zanany vavy no havita hamono azy satria anisany tena tia anaka ireny raim-pianakaviana ireny ka tsy mampino loatra izao zava-mitranga izao. Raha sanatria ka sanatria tsy izay no zava-miseho mampalahelo ilay raim-pianakaviana sady maty anaka no mbola migadra ihany koa ho fanehoan-kevitran'olona be dia be manoloana ity zava-nitranga tany La Frantsa ity. Avy nilaza sy niresadresaka ny mikasika ny malaza avy any ivelany eny isika ny momba ilay raim-pianakaviana izay nigadra 20 taona ndeha resika ivadika kely any Faratsiho. Izy ity moa dia resaka didimpotra fahobe any Miandrarivo Faratsiho. Ny komina Miandrarivo no nisantarana nihetsika didimpotra fahobe izay natao tany Faratsiho nandritra ny ity ririnina 2024 ity. Tontosa omaly izany ka zazakely 20 no naharabaina ririnina. Ary nanolotra kilalao ho azy ireo ihany koa i Ramatoa Rakotondrazafy rehefa vita ny hasoavana. Tsy adinony ihany koa ny nisaotra ny ekipa ny fahasalamana any amin'ny distrikan'ny Faratsiho izay tarihin'ny médecin inspecteur Dr Naja Rakotoarinetra. Dr Naja Rakotoarinetra moa dia ny fanometanana tamin'izy ireo nafahanana tontosa izany hetsika izany. Milamina ny ray aman-dreniny ireo zazalahy kely fa lahy amin'izay manomboka eto satria vita izany didimpotra izany. Ary nandritra ny izany didimpotra izany moa dia nisy bandikely efa 14 taona anankiroa no niforaina nandritra ny izany omaly izany. Aza ela fery lesy bandy ary mankasitraka ireo ekipa rehetra nanatotosa izany hetsika izany satria anisany tena fanasoavana ny hetsika toy ity. Zay ihany koa moa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka ametra beloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.